Raha Douglas Tokovavy ary ankafaliana ihany koa ny tsy dia nantokatransika amin'ity takarivan'ny asabotsy ity avy hatrany ary dia manasanao izay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany isan'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny zavanitranga teny Andray Soro teny isany an'izany ihany koa ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny faritra Melaka ao eo ihany koa ny akon'ny Madagasikara izay farana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity andro androany ity ny trangam-piarahamonina aloha saika ny afara tamin'ny fampiasan-kery ny fandraran'ny mponina tao Antsameva akaikin'ny fasambahiny ao anatin'ny fokontany Andray Soro ny fanakanana ny fotodrafitrasa iray izay ahorona ao an-toerana voafehy ara-potoana moa ny zavanisy nafahana ny soroka ny zavatra mety hitranga. Mponina anjato ny eto Antsameva fokontany Andray Soro ato anatin'ny boriboritany vadimy ny commune Antananarivo renivohitra no niarany rahiny andrara ny asa fanamboarana trano hazo kasainy lehilahy iray atao toeram-pivarotana Enta-madinika. Efa nisy fangatanana nataon'ny mponina amin'ny tsy tokony anaovana fananganana trano eo amin'ity tany ity noho izy voasokajy ho fananana ampiasainy amin'ny filam-bahoaka satria dia sady ataon'ny mponina ho toerana fiantsonana fiara no toerana ihany koa anatobiana entana tanterana amin'ireo trano anjatony voalaza etsy ambony ireo ny toerana. Efa nisy moa ny fankatoavany sy fokontany teo aloha izany ary nisy mihitsy aza ny fanasonavana taratasy mifandray tamin'izany. Dia ito izany nanovanay fangatahana tao amin'ny fokontany izy io tamin'ny 16 juin 2008. Tena nalamezanay tena mialalana amin'ny fokontany dia io le somiala lehibe amin'ny fokontany hoe hita sy manohana izao fanohanana izao izay ozy eto amin'ny fokontany io zany le nidatina mety tamin'izay. Dia gaga nefa izay androany fa nisy olona nanorina ny trano hazo io anaovan'ny épicerie hono. Dia niteny tamin'ilay olona zany izay hoe manana ity taratasy ity zahay fa ahoana ny hevitrareo fa tokony tsy hanorina eo nareo. Dia natsoina zany président. Dia natsoina président dia nazavaina hoe président misy ity taratasy ity nge napetraka tany aminareo e. Dia hoy président hoe tsy mahalala an'izany fa tsy mijery an'ilay dossier ozy izy tsy mahafantatra an'izany ako fa tsy mijery fa efa nanao fitsirihana ozy izy le lehibe amin'ny faritra teto dia hoe azo anoherana io. Nahazo alalana ara-dalàna avy amin'ny fokontany ny tompon'ny trano atsangana raha ny fanamariany. Mazava fa nangataka za avy any amin'ny fokontany ary nahazo alalana hanamboarako trano hazo mba hamelomako izay eo akonako zany atany amin'ny fokontany fa tsy midika hoe fidongiko an'izany fa zay fotsiny averiko hoe no zarery ve narery ary zany mety vahoakanao fa tsy hoe retorery no vahoakanao. Anidina tena toerana moa niraka avy amin'ny Andriamatoa Anera-Marisson avy amin'ny voamerany fananantany eo anivon'ny CST rehefa nahazo fitarainana avy amin'ireo mponina tetỳ toerana. Nilaza ho tsy hanaikatra amin'ny farany ity fanorenana trano ity mponina tetỳ toerana raha ny fanazavana. Herintaona lasa izay raha ny fanazavana dia efa nisy olona nikasa no fanorenana trano teto amin'ity toerana ity saingy rehefa ny fampidinika tamin'ny mponina dia nanaiky ny fandaminana ary nampitsahatra ny asa izany ilay olona.